Mazendana ireo mpanara-baovao ny mahakasika ireo dahalo izay niova fo ny Atsimo Nosy. Nahazo fampitsoran-keloka ve ireo dahalo ireo ankilany. Maro ihany koa ireo mpitsara teto Andrenivohitra no tsy faly amin'ny zava-misy manontany tena ireo mpanara-baovao raha mbola tany-dandalana i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fanajavina. Kolo Roger nitsidika ny faritra Atsimo Nosy nijery ny fandehan'ny fandriampahalemana ny mikasika ny dahalo. Rehare amin'ny Prime Ministre ny fiovam-poan'ireo antsoiny amin'ny hoe dahalo. Mpanao gazety voafantina manokana no niaraka tamin'ny Prime Ministre hitatitra ny vaovao. Dahalo anarivony niova fo nametraka ny basiny. Tena vaovao mahafinaritra ho an'ny Prime Ministre. Izy izay tao ao tsy nahazo afa-tsy fanakianana mamaivay. Izy ireo dahalo, tena dahalo tokoa ve? Toe-javatra izay mampitsangam-bolo ny mpahay lalàna eto amintsika. Satria ve nilaza fa niova fo ireo dahalo dia afaka madio. Ilonara aloha ny eloka efa vitan'izy ireo. Vita fitsarana ihany koa ve? Fetrandro zany dia raha eo zany dia mbola mampisalasala eo ny anenjena anazy. Fa raha miteny izy hoe tamin'izao ora, tamin'izao daty ianona ny tafiako dia zao nataoko ary tena marina ilay izy dia afaka mitory azy ireo olo ireo dia manenjika ny fitsarana. État de non-droit sy état de droit. Mbola tsy tena ao anatin'ny état de droit zany satria be dia be ny tsy fanaran-dalàna nisy ny fanaovana lalàna arak'izay mampety anazy. Ho an'ny mpanao gazety Janora Mambazafy kosa dia sinema mibetsaka ao anatin'ny zavan-tranga momba ireo dahalo niova fo iny. Fanabarabarana ny vahoaka malagasy no ataon'ny fanjakana ankehitriny hoy izy. Ho zava-doza hoy Janora Mambazafy ny mety ho fiantraikan'io. Aiza nahita ny akanjo tampotampoka teo dia lasa sinema izy olerisa. Dahalo ange madalo azy tena mamono olona ange azambatratrany any. Fa ny tena mampalahelo mampahonena amin'ny fitondrany ity tsy mba mitsindry noavo mihitsy. Taona 20 ren'olona matadida ny mifaritry Itasy ny Miarinarivo, Akadinondry, Sakay. Nisy dahalo tena donzaladolo zany ny tanàna rehetrarehetra. Dia ny tena lehibe tamin'izay Menasombotra, menamena masy ny volombavany. Tesitry ngaratsiraka, nandefasa amin'ny hélicoptère. Fa tena be dia be ny dahalo maty. Dia zao ny lavo lefina i Menasombotra tamin'izay. Zay, ty masy le réédition, za tsy haiko amin'le teny vazaha mety tsy azonareo pieny. Le natao hoe miova fo zany, tsisy miova fo zany tompoko ny olona mpiady fa ny lavo lefina izy tamin'ny fetomboan'ny taona 20. Inona nefa nitranga 10 taona tateriny. Nareo mbola kely tamin'izany fa mbola misy matadidy tamin'ny 10 soty raika amin'ny 6 iza ny nanakana amin'ny diaben'ny fahafahan'ny Zafiabe. Tsy ho ihany fa tsika miaina amin'ny teknôlôjia vaovao, misy vidéo misy inona olona avy any atsimo mitondra pilitra. Ils sont quelques 500 000 ce samedi 10 août, partis dans la bonne humeur vers Yavlou, le palais présidentiel, à une douzaine de kilomètres de Tana. À 1,5 km du palais, ils s'arrêtent pendant que les organisateurs essaient de se mettre d'accord avec la présidence sur la composition d'une délégation des manifestants. Face à eux, les G6, formés par le GIGN français. Provocation ou simple impatience, des mouvements de débordement s'amorcent dans les rizières. Le président prend peur. Il envoie d'abord les entendrouilles venus spécialement du sud de l'île avec leurs frondes. Ils se mettent à lapider une foule sans défense. Kolo Roger ny vaovao mahafinaritra avy amin'ny ministera ny foloalindahy tahaka izao. Sinema tahaka ireny zavan-tranga tany Afrika ireny ny fisian'ireo pioko milavo lefina mametraka ny basiny. Sinema izay ny mpilalao fototra dia ny Prime Ministre